Sotanao zay nisy fatongeto toerana ity. Sotanao hoe zany nisy fanatanao velonay. Sotanao hoe zany fambola salama tsara. Sotanao hoe zany fa tsy nataonao maty. Sotanao hoe zany fambola afaka miresaka androany. Toy mba horeny Jesosy ny fionao androany. Aza mety ianao zany hivavaka zany. Fa zany mba mihetsikety hivavaka ny amietsikety. Hoe araka nanatany fiotsika anatin'Andriamanitra. Aza fisaorana mantoka. Misotanao zay Jesosy azy. Misotanao zay efa nanastro. Misotanao mba fahasalamana. Misotanao mba afaka minanao ero amin'ny toerana ity. Tomboa minana aminao mifananay. Mifanenanao zay. Miatsapa ny fanatenao. Mangataka tombandroany. Matena misikasika na nanaraka mangy tsiraya. Mamangy sabatadolo. Akatomboa misy eraka ny amin'ny avondrina. Iutsaka na fiefkantu. Ambiala zany mapakasaraka zany. Misaotra tompoko. Makasitraka anao zay. Midera anao zay. Makalaza. Tumpuomba teriauna. Amina. Miuluna. Kaliura. Luatauna. Amuga. Miguelina. Vivada. Imawira. Amina. Sanitala. Kaluki. Susana. Sura. Imate. Taitala. Kaluki. Susana. Sura. Imate. Untuk sekali yang dikenal dan tentang orang Nabi Jodoh Suri pada masuk Tiada nawa Yesus Tiada nawa Tukeko impateno Tukeko yang dibisuna Kasih unisbe Uvon sena Siapa mau disesat Niaga dia Mencipsi Mula Nabi Sofene Anwar pada masa Tiada nawa Siapa zani rozani Allah ampiwa Yesuso mamlaku wangu swadika tenu hela nina nawa mageta yeta nawa nyanganda nawa Yesuso makuke nawa tumpuoga Fiadana ni manawe. Saat ini semakin tongtiro. Haleluya. Zemo melihat sekali. Iga berbeda. Lalu sisi sore yang ramai duka mak demandir dek. Saat semakin tongtiro. Ketika diwafa, nzabatan tangan firman iwa, dineka mzetini nomatik. Mega nzabatan lukum babano. Satria ni teni no Genesis infiena. Ramisavran tinawatumka pinenong va.
raha misy zavatra no mitranga tenenao mba volano matetika ka tsy mampanimina mihitsy raha mba hitenenao hoe za tsy maty amin'ny taon'ity tsy teny ratsy zay mba teny tsara sady raha maneva be zany nanao tsy mampigaga koa mivoarana azy ka iny tompo aninao miaraka antsika rehetra tonga soa amin'izao culte faharoa izao raha pitsy moa tsika manana fotoana anankiray miavaka dia miavaka tena nasako antsika rehetrarehetra misy karazana bavaka fanafahana raha pitsy maraina satria manomboka ny herinandro masina antsika maraina eo anatin'ny maraim-panosorana iny misy consigne kely mihitsy moa nameko an'izao avety raha pitsy mba miazana mba magnatao akanjo fotsy e zany tenintsika maraina mandray ho anao manana problème marabola ho antsika rehetrarehetra mahatsiaro na misadin'olo le mareny mihitsy aloha misy blocage fiainanao raha pitsy maraina midimy sasany antsika eky mba magnatao akanjo fotsy tsy manana ny jiaby fotsy anao tapony ambony mitovy fotsy mety tsisy tanteraka anao midadiava bigodi fotsy ka iny tompo aninao dia zany mba tenianao mba tsika raha pitsy maraina raha riva moa tsika manana fotoana goavana any koa mananomboka mitelopolo atolakandro manasanao satria belabelitsika metretra rehefa vita mandrainy daholo ny fivavahana mbola misy fotoana anankiray ngezabena isaky miaraka ariva mitelo atolakandro miarabanao tonga soa miaraba antsika rehetrarehetra atao miziona miaraba ihany koa ny mamazora miaraba ny miteny rehetra miaraba ny louange miaraba ny mpiaraikitra miarabanao zay miainana io hitatsika ny Andriamanitra ny zavatra asainy tompo zaraina aminao androany dia reo karazana fomba fivavaka mahomby sady maharitra nendray moako atsika hiliavana tsy mavita mivavaka mihitsy nefa magaga raha iresaka amin'olona tsika mavita amano karazana courant be tsika mavita jery film tsika mavita ilalao telefôna zany olo sasany naadiny telo raha io tsy fantatr'hita daholo zavatra mety hoe tianao manao anazy fa ny zavatra matetika hita ny fivavahana dia nisany zavatra tsy dia tiantsika loatra ary zany mahatonga an'izio raha vo mpivavaka zany dia karaha ohatra ny tetian'olo moemoe zany mpivavaka abon misy raha telo volanina izy amin'ny abon anazy karaha ataonay rehetra zao pasteur dia zay olo pasteur ake karaha le fakofako raha lasakandalana re fandraisiny anazy tsy dia considéren'olona loatra ny mpivavaka tsy dia asian'olona dikany ary zio ndraiky tafindra amintsika kristianina le fomba fijery lasa tsy tia mivavaka koatsy toe-tsaina zany izy io zay mamboleny devoly hoentina analana ny fon'olona amin'Andriamanitra dia lasa aleon'olona maheno anarana hafa amin'olona anankiray toy izay maheno anazy hoe mpivavaka mbola mevamevaka amin'olona maheno an'izany hoe misy tromba zay mareny anarana hoe paster abao iavogno ananjy iny misy raha fimosony maro be fa tsy atorony anao dia jereo fa maro ny kristianina lasa tamin'ny mivavaka mazoto mihinan-kanina mazoto mandeha miasa mazoto mandeha miboaka magnano bazary mivavaka magnano zavatra isan-karazany fa tamin'ny mivavaka ilaina nefa riavana ny fiainam-bavaka ary zany natonga anazy io lazainy Jesosy hoe tsy mety ozy raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka tsy mety karaha ataonao nalahy be io tsy mety anao keko magnatao zipo karaha ndezany fipetra karaha ataontsika olombelo tsy mety amintsika ny mibolaka raha koa fa nivolamina tsy mety zany ratsy be ny ambadika tsy masoa mety hoe magnova zavatra maro ny fiaina alors tsy mety reo raha ataonao io e raha vo olona ataon'olona zany mitandreny ka efa ela be Jesosy Kristy milaza fa tsy mety olo raha tsy mivavaka tsy mety misy zavatra ambony ambany mihitsy karaha ataona kolina akanjo mivavaka bokotry mivavaka kely alo ambany hoe bokotry akanjonao fa tsy mety izy ireo e jereo kely reo pozinao fa tsy mety e raha vo zavy zay tsy mety dia misy erreur foana ambady egnany mba ho tapapakany amin'ny sainao zany zavatra tenenytrany amen. Jery tsika andimy tsoratra masina Matthieu toko 5:20
izy koa mampianatananao baibolinao nao bavakitsika Mateo toko fahaenina amby roapolo andininy fahaenina amby telopolo Mateo toko fahaenina amby roapolo andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo no vakitsika eto dia tantaran'i Jesosy Kristy melohan'izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana Mateo toko fahaenina amby roapolo andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo raha hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy mampianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane ary hoy izy tampianany mipetraha eto aloha ianareo raha mbola ankeroa hivavaka andeha agnino Jesosy andeha ankeroa hivavaka zany hoe nisy olo marobe zany nanaraka anazy fa nisy sasany taminao ny teneny mipetraha eto manao rehefa za andeha eny ankero any hivavaka zay zany izy raha zavaina amin'ny fiteny tsotra andininy fahafatontelopolo ary nitondra ny Petera mba misy roalahy zanak'i Zebedeo izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra magnino Jesosy rehefa andeha hivavaka izy tsy mivavaka satria te hivavaka fa miaraka amina zavatra mitoetra tao anatiny alahelo am-po sy aorina indrindra anao zao rehefa mba mivavaka indra mba tsapanao io sanao le mivavaka sady mivavaka sisitranao asitranao zafananasy olaketo amin'ny trano to asitranao nakora manato zany veny ataonao ary zany renydray mahatonga mivavaka atsika tsy mivaly tsy zavatra avy anaty fonao teneninao ary nany réactionnao raha tsy miova lasa ohatrany hoe fahazarana fotsiny le mivavaka fa tsisy zavatra miainga avy ao anaty zay rehefa tsara reny Jesosy avy antsika vakina andiny fitotelopolo ary mitondra ny Petera mba amin'izy roalahy zanak'i Zebedeo izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra dia hoy izy taminy fahadiranovana loatra ny fanahy rehefa tsara atsika nindray na dia fa godrodrenao amina trao sara vavaka ataotsika mbola magnano vavak'olo tsangitsangina renaizy nindany misy nenarana nefa jakama izy mio fa ataonao tivy mamay izy mio fa tsisy raha tsy magnadary ny fiainany mbola magnano vavak'olo miandroany magnano vavak'olo tsy miasa loha ary indray raha mahavolagna tsanana moa ny tagnanao tsy raha tsanana ampizy masonao mba sokafony koa ilany mba mivolagna anao afodiny baba tsy haitsony mitsy sasany fa dia reo tetiny any Jesosy fa préciseny tsara fahadiranovana loatra ny fanahy koso toy ny efa ho faty mitoera eto izy ka miaraha miaritory amiko raseny mba miaritory aminazy zany retole pianatra bitsibidy zay mba nitsongeny miaraka tamin'reto ary no nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka nagnino ny Jesosy atsika riavana olo be problème be miantsilany dia mivavaka izy amio manana problème faran'izay baba ambony fariany izy matoritory dia manitra tsara indrindra hitanà boko za io sairananahy fotro loatra ary raha dia mitsilany izy amio mba jereko raha le mpanjaka ny mpanjaka le Andriamanitra le Jesosy Kristy io ny fanaony rehefa mivavaka miankohoka o ary zany matetika mba hanafaraka alola mitarika eto rehefa le alatsiny mandregny mba hasivoka ankofo mandongalitra olo jiaby tsy haiko izy raha adininy le pitariky sa misy tsy mampita le zavatra teneny isaky ny voalohana semaine enao tompotena ndana mba miankohoka Jesosy io miondrika eto anatrianao ny fiainana momba na rehetra tompo manaiky anao alleluia fanenetsika tsy hita amin'ny fiainantsika zany hoe mba miankohoka amin'Andriamanitra ao moa sasany mipetraka izy mivavaka mitsangana izy mivavaka fa ampisaika miratsy-tanana izy mba mandohalika mivavaka zay revony an' Jesosy fa rehefa hitany fa mafy loatra ny zavatra miainana na tsapy izy fa misy zavatra sarotra alovany dia ozy hoe mitoerako miaraka am'ozanolo nanosy kelikely izy dia miankohoka ka mivavaka hoe raiko
raha azo atao dia aoka isoronamiko ty kapokaty nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenao. Alleluia. Ka nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory mieriny tamin'ny petera tary zany izy jereva nery John mieroky be natory efa nisafika raha mivavaka John nahita anazy ka natory dia hoy izy tamin'ny petera hay tsy mahazaka ny miaro tory amiko na dia ora iray any aza vany anareo reo zany sira zany za fanaraka tamin'ny famantarana amiko Jesosy tao ahoana nafantarana fa lera raiky le nialany takeo ndetary reo zany tato efa nieso anareo ozy dia tsy mamadiny lera raiky manandianako ikate iny defa tsy dininareo reo zany fivavaka Jesosy fa adiny firy adiny raiky farafahely vitany zany le adiny ray mierina le tamin'ny petera teo izy nenao tsy 5 minutes anao fa mandeha ladosy mizaha jus na frigidaire mizaha raha hoany tsakotsakoa fa Jesosy miverina vitany tonga dia namoaka nyteny iny nahita ndretsaka to eozy tsy mavita mianatra tory amiko na dia ora iray aza vaozy ianareo miareta tory sy mibavaha ianareo mba tsy dirinareo fakapana mety any ny fanahy fa ny nofo tsy manandia eo zany aho teboka anankiray voalohany atoroko anao raha tia vita ianao mba mivavaka maharitra ary indrindra mba tianao ianao aveo mba mavita mivavaka samyreny njavana tena ilaina raha tia hitombo anaty vavaka ianao dia mila tia miaraka mivavaka amin'ny hafa ianao. Mila manino atsika reo olona mila tia miaraka mivavaka amin'ny hafa. Io zany tsy mety raha azy reny fozitry be be manko mahita an'izany voambolana zany izy mazay ka tsy manay am-piangonana ina verina ray tsy mivavaka io verina ray finare manay am-piangonana fa mivavaka ary masiaka mihitsy ny sasany io amin'izay zavatra zay hoe izy io mivavaka foana mba tsy manay am-piangonana io nareo mety nare manay mety resy fa zao resinao hoe tsisy mahety resinao pe anao mibodika andrano hoe dia aresy any manay to tsy raha raha marary tongotro anao tsy raha olo magnino anao fa anao ka manay mivavaka dia milaza fa resinao zay mba tsy mahety resinao zay mila aindopany ilaina ny fiarahana mivavaka amin'ny hafa. Amen. Tadio fa raha miara mivavaka amin'olona ianao dia possible mahazo lesoka amin'ny fomba fivavaky ny olona hafa ary zany mba presina tsika mba mitenena mafy satria miantony misy olo mipetraka akaikinao tsy hainy mba raha ndeha volaniny vavaka zany aminany tsy hainy dia mamarena anao miteny izy zany izy iny enregistre mety tsy aheriny omoeo iny fa mikapita izy amizy karaha zany fanaovana anazy izy mety mandramo fa Jesosy salamy io Jesosy tsy miafinaminao e satria misy karan'izay ny reny mipetiny adio ny tena tasimo anazy izy mitafafakaro ely miny fo mbola ko zao anelelaka Jesosy satria misy raha tandrinesany ty azonareo moa zavatra tiako ampitaina aminareo e raha anao zany tia miara mivavaka amin'ny hafa dia mahazo lesona ho zateo amin'ny fomba fivavaky ny olo hafa anao ary misy zavatra tsy hainao fa hainy olona akaikinao misy voambolana zay tsy voateninao fa i olona akaikinao iny mavoateny anazy ka ilaina arena lehibe zany fanana olo miara mivavaka amin'tegna dia tsy voatery raha jiaby io hainao daholo tsy voatery fomba firaisana jiaby io hainao daholo ianao zao raha miaraka miaigna matetika amin'olona mpikabary dia manomboka misy voambolana hainao azy ohatr'izay tena izy lohatr'izany koa ianao mba miara mivavaka amin'olona zay efa mahay mivavaka zay efa zatra mivavaka mazava ho azy misy fomba fivavaka zay atao iny akambana anao neninao dia lasa karaha ohatrany mba efa mahay mivavaka be koa ianao. Alleluia. Mampitombo aingana zany io riavana ary zany mahatonga ana mamporisika foana atsika hoa tokony mamazoty mamonjy an'ireny fotoana ny intercession reny matetika eto isaka ny amin'ny 12 andro misy intercession fiaraha mitondram-bava isanandro isanandro misy an'izany eto am-piangonana
Ang voalohany ianao mety tsy nahavavaka. Fa ny fotoana ianao rery am'izay ny ambadika agny, dia lasa tafamerinao azy an'le regninao teo iny ianao. Izany izy. Ohatrany mety misy lehilahy, mety misy vehivavy, teo akaikinao, regninao izy vavaka. Eo anao mety ohatrany mbola tsy hainao hibolana, satria menamena ianao ka ohatrany mamerilena tao. Fa rehefa ianao rery am'izay lasa ny ambadika agny, dia lasa iny fanao n'iny olo iny lasa fanaonao azy. Zay izao dia tsy ampeniko anao fa natonga anay mba mahavita mivavaka. Amin'ireny fivavaka herinao ataonay reny mba nisy olona tany tambadibadika tany renay mivavaka dia naverinay ny fanao. Ka iny Jesosy ianao. Ka raha ianao zany ka manondro fivorim-bavaka, mazava ho azy ka mivavaka. Mazava ho azy tsy tafavavaka. Vaky tsara ao Matthieu 26:38 teo. Matthieu 26:38. Fa tena nazavainy tsara mihitsy hoe dia hoy izy taminy fahadiranovana loatra ny fanahy toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miaraha miara-tola. Vaky tsara. Fa tena nisy zavatra nahaory loatra ny Jesosy teto sady fahadiranovana izy. Izy ireo teto fa nila ny Petera sy Jona izy mba hiaraka taminy hivavaka. Izy nandretsika iny amana rehefa anatina olana, rehefa anatina zavatra sarotra, na zavatra hotenintsika ohatrany tsy voatenintsika. Ohatra hoe tena anatina problema mafy be ianao. Dia raha andeha volaninao araka raha tsy hainao hoe ino andeha volany. Dia eo ilay mahatonga an'ilay fiteny hoe tsy mahavavaka. Fa anao ny havita hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ka mba manao zany entraînement, mianara mihitsy mba azo atao mba miara mivavaka amin'ny hafa. Misy fotoana zany mba miaraka amin'ny tokam-bavaka. Fa ny tena tsara viavy samy viavy ny tokam-bavaka. Fa tsy hanao lalahy be dia viavy roa vavy ndraiky ndesonao tenin'olotra any itokam-bavaka miaraka aminao. Misy raha magnano zany nahazo torotrainy tamin'ny fanahy masina ho izy hitondra viavy roa andeha tenin'olotra. Tsy fanahy masina be voly amin'ny fitevim-biavy. Aleo tonga tao mahitsy fora. Tia raha loatra anao. Magnino tsy viaviavam-piangonana ndraiky tao aminao fa raiky fo. Izy koa fanahy masina marina tao maronta amin'izay. Ary kilikilireny le tiatiana. Non. Nakon naman loatra. Sarah vadinao izy. Raha ohatra anao ka nahazo tolontsaina hitondra viavy tenin'olotra madamonao andiso. Raha misy lehilahy marinao teneny madamonao andiso hoy. Ka zany zany dia mampitandrina ho an'ny lehilahy rehetra atao am-piangonana le tiany tonga viavy eny dia hitokam-bavaka eny. Fa magnino ndraiky vao viavy fo ndisonao. Tsy hitanao ankoatra lahy anankiray. Reny ndisy. Tsy dia tsara zany ianao lehilahy dia viavy fo ndraiky takoseninao. Anao vehivavy lehilahy fo mitakoseninao. Io moa hoe na tiatsika na tsy tiatsika imenimeny fitiavan-draha talao any mbola apofony. Fa ampiangonana io dia mody samy manana-tara dia halleluia. Anao zay magnano io mbola fantanao fo raha tiatianao. Fa mba tsy isin'izany aleo mitana. Teneny akaikinao aleo mitana. Fa tsy haitsy magnengo samy le vafoma rao. Tsy raha hoe le vafonao ka nanjary viavy anao lalahy be. Anao lalahy. Azotsika be zany. Mety misy tsy resy laka amin'izany fa zany ny marina. Sasa zany iny fampitondra ambony moto. Tovovavy atao vafarako. Dinao tandroko ananjy kabako. Dino. Via. Amiakara raha nabary. Iko misy kusy tsy mitokana amin'ny hoaka. Sa tsy marina volanitony. Dia za ataonao mahay mikorana. Zay marina. Raha anao te hiaina amina fahamasinana, mitandrina eny ny vahola. Fa tsy hay zany efa nametrahany apôstôly tanana sy miterika viavitsony amony. Ao zovy. Mitandrina. Satria zany natao karizina sain'ny Baiboly andosirozy ny fijanajana. Io zany karazana direktsy manjary atao délivrance. Fa milefa raha fatao izy milefa.
Kofa hitanao misy raha tatado ho avy milefanao. Jereo tsara ny Jesosy teto fa tsy viavy no mindesina le mitokam-bavaka firy Petera. Hainao tsara na Petera zany lalabe. Izy tsy teny tsara ny hoe ny soazy. Zany Siberta. Ozy nentiny Petera. Hainy toko anao. Sady mahazo ny lesona amin'ny lafiny raiky tena, mahazo ny lesona amin'ny lafiny vavaka. Hain'Andriamanitra anao. Amen na? Zay zany zavatra tena ilaigna raha te hitombo. Ma misy fotoana zany an-tegna, ohatra hoe mafantatra raha vavaka ianao, mafantatra raha lahy. Ndao raha mba hiara hivavaka. Miaraka ela sy mandeha moto, mandeha le moton'masina. Mandeha mitoerana mamanginginy, olo telo, efatra. Zay mba groupe afaka miaraka. Mandeha mitokam-bavaka. Mifampiplahery. Mifagnome idée hoe ohatran'izao ny namanao fa dia zao mifanao partage. Ireny zavatra zay mitomboanao tsikelikely satria za rehefa mivavaka matetika miaraka amin'olo anao manomboka mahay mivavaka ho azy satria mianatra amin'ny fomba fivavaka io olo ianao. Mino farazonao zany. Teboka fahanao ilaina ihany koa ny mianatra mivavaka ireny. Izy koa anao te ahazo amin'ilay mivavaka mahomby ka te hivavaka mahantra. Ilaina zany an-tegna rery koa mba mivavaka. Eto zany mahitanao limitinao hoe mitombo ianao anaty vavaka sa tsia. Le anao ziraiky. Le miaraka amin'olo salam'izao moa ohatrany hoe mbola misimisy zavatra azonao anakonakoana na raha. Fa rehefa anao rery, eo anao mahita amin'izay fitokirakorazy. Rehefa tsy hitanao ny limitinao. Ary ao anatin'anao rery mihitsy matetika tsy misy rereanao anatin'iny. Hoe za apôstôly na za paster na za mpaminany. Rehefa anao rery no mivavaka, reninao mihitsy hoe olombelona ianao. Fa le Andriamanitra lehibe. Amintsika miaraka rantsao moa dia mbola ohatran'ny style izy ianao mpiandraikitra. Ianao na mivavaka na mpiandraikitra. Sœur Jésus-Christ, tsy te hiteny gasy mihitsy izy fa mpiandraikitra. Je te loue, Seigneur, de ta bonté. Vavaka mpiandraikitra. Misy style be zay ao. Possible anao avec pasteur, avec évangéliste, de maneho anao rehefa mason'olo fa grand. Fa rehefa anao rery no mivavaka, tegna tsapanao mihitsy ianao le olombelona kely, fa izy ny Andriamanitra lehibe. Mangala frériana zany izy. Mangala titre. Mangala boha-boha. Mangala puera-puera. Mangala fisehosehoana mason'olo ny fivavahana irery. Amen. Tonga dia tsapanao fa lehibe Andriamanitra kely sy tsotra ianao manoloana azy. Afaka le anaraka zay nisinao. Misintona anao zany mba hitombo. Zay le mahatsara ianao mivavaka rery. Misintona anao mba hitombo. Satria avana ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mitaky fametrentena. Mila mametraka ianao fa kely manoloana an'Andriamanitra fa izy lehibe. Raha vao ianao manana zay fiainana anankiray zay Andriamanitra manamitra anao azy. Metabe mitsika hoe na izy mivavaka amin'ny Jésus raha zay fa toi Jésus ozy. Zay tsisy maratsy an'izany. Fa hita mihitsy ao anatin'izay fa misy frériana kely anatinao. Fandamina mba miaina zany atao hoe mahita fa lehibe ny Andriamanitra ao fa ianao kely. Tsy zavatra zay tiako mba hiampitany aminao manoka anao. Ary ny atonga anao iaina amin'izany dia nyfanaovanao entraînement mba mivavaka irery ianao. Tonga zany tena ilaina le mivavaka irery. Jereko ny Jesosy teto fa izy rery no nandeha. Ary tsy nangaka raha navita adiny ray izy. Miverina avy tany izy nahita ny Petera natory dia zay hay izy. Tsy navita miatory miaraka amiko na dia ora iray akory fa ianareo. Zany hoe Jesosy zany izy le mitokony matahy iny miverina dia ny chronometreny le resaka ka izy zany efa adiny ray nangana. Anatina phrase vakitsika ohatrany hoe fotoana fohy. Tsy mandany firy segondra koa tsika namaky azy teo. Fa iny histoire iny Jesosy le miatana kely zareo efa adiny ray. Ka raha anao zany mianatra. Voalohany teo miara-mivavaka amin'ny hafa. Faharoa teo mitokam-bavaka irery
dia milaza aminao fa manomokany ana fiainam-bava ianao. Amen. Fahatelo, rehefa mivavaka ianao dia mahasivy chronometrena zany izy. Dia nanomboka tamin'ny firy ianao ny vavaka. Firy minitra teo no natomboka anao ny vavaka ary nyfarananao firy minitra. Mba ianarako ve zany? Mba manomboka ianao mianatra. Anomboana anazy ao dia niteboka voalohany iny manao. Miaraka amin'olo manao tena. Miaraka. Dia rehefa avy miaraka amin'olo matetiky, manomboka amin'ny tokona rery. Amen. Dia rehefa ao anatin'olo tokona rery amizay, asianao famantaranandro izy. Dia nanomboka tamin'ny firy moa zany vavaka. Amen. Ao amin'ilay Matthieu 26:40 teo moa ko hitantsika an'izay. Matthieu 26:40. Ozy hoe, ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Ora iray. Zany hoe chronometreny Jesosy mihitsy ny fotoana ny arahanjareo teo, tsy izy le miakaka kely tany, nahitany fa ora iray. Izy voasoratra. Tainy tompo ianao. Fa anao mivavaka ora firy. Zany ny riavana mahatonga antsika faible io e. Tsisy raha raha resitsika. Lasa tsisy fiantraika antsika. Tena ilaina io mba ianahy. Ataovy ary misy fotoana za manaiko resina ora. Manaova défi mihitsy ianao amina lera. Za tsy any vavaka. Mety fa mipitsipitsika aminao ny feofeotretanao efa tsasakady nene zay. Fa anao mihitsy manotra no za tsy mbola itoko. Mety fa mipitsipitsika aminao ny telefoninao maniny doroky message. Ozinao hoe non, tsy jery message ianao fa vavaka ianao zany. Message zany mba manaova effort ao anatina vavaka. Iny tompo ianao. Ndraindray tsika navana lasa tsy mba misy fiantraikany mihitsy amin'ny fiainana satria tsy ampy vavaka. Baiboly rehefa milaza fa raha miray amiko ianareo izy fa mitoetranao ny telo dia angatao zay tianareo na inona na inona. Ny force atsika kristianina zany re olona dia ao anaty vavaka. Zany natonga zay tenenin Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka. Tsy mety. Tsy sabatra azonao atao zany e. Ary voasoratra zany. Raha misaraka amiko ianareo tsy mahita manao na inona. Zay ravana mahatonga ny kristianina tsy efikasy intsony. Ary lasa irenan'olo tsy vavaka. Satria ny akamaroantsika fombafomba fotsiny le mandeha kely am-piangonana. Fa raha jerevana ao anatinao ao pokaty, tsy manana hery ianao. Ianao nefa nateraka mba hanjaka eto ambony ty tany. Nateraka ianao mba hanana influence ny zavatra maro. Jereva amizao mampalahelo fa tsika mpivavaka ndraiky mataotra mpamosavy. Atsika mpivavaka ndraiky lasa mataotra ody gasy. Atsika mpivavaka lasa mataotra mpamaody. Ny antony kely loatra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Lasa fombafomba sisa. Dia lasa ny zavatra mitrano io mandeborety anao tany. Fa zava mampolisy anao ndao hiverina ao anaty vavaka. Tsisy afatsandry. Na manambola be karakory anao vao tsy avavaka ivolanao ihany lasa problème ao. Na misambatra be karakory anao manana place farany ambony tsy avavaka, io place-nao ihany manahirana anao. Fa mampianatra anao ny tompo mivavaha. Fa tsy mety io raha tsy mivavaka. Tena mba mamporisika anao za amin'ny anaran'i Jesosy. Manana fiainam-bavaka. Mitadiava namana hiara hivavaka aminao. Mitadiava namana tia vavaka regny ataovy kamarady. Fa tsy olo tia toka, tia viavy, tia sy diavy. Fa olo tia vavaka regny atao kamarady. Ny olo anatsika ny zany. Atsika te hiditra anaty fivavahana, nefa olo mangala fivavahana no aminao. Anao mba te hifiditra amin'ny Jesosy, nefa olo tsy mpangempiangonana ny kamaradinao. Tsy lasa lavitra amin'izany anao lasa nabaka. Ka tsy mampanimona lazain'olo fa miavona anao, fa manomboka zao ho vao kamaradinao. Raha misy toerana tokony mampazoto anao dia mandeha am-piangonana. Andriamanitra no nanamboatra anao. Izy ihany manana vahaolana ny amin'ny fiainanao io fa tsy raha. Aza magnety amin'ny no ary misy olo mahay, ary raha misy olo farany mahay dia Jesosy Kristy. Raha misy olo farany matanjaka dia Jesosy Kristy.
raha misy ny farany afaka mitasy miaro anao i Jesosy, ao degasy zany fitaka foana eo. Ary firifiry amintsika mandeha mitady fitahina amin'ny devoly, farovy ratsanabaka devoly tsy voatahaka voaozo. Ny alany vitantany tatao ozo. Ahoana nde hitahina ianao? Tsy possible zany. Misy foana zany anano publication kely zay amin'ny Facebook eo hoe ianao zany tsy afaka izara zay zavatra tsy anananao. Tsy possible. Ka devoly tsy manana fitahina fa ozona no azo mitantany tatao mivady tamin'Andriamanitra dia nozomin'Andriamanitra. Ahoana ndray ianao nandeha hitady fitahina amin'olo voaozo. Zany navaka matonga olo rehefa eo gasy io bibidi ratsy fiafara. Raha vao resaka fanafody io midolavy matetika politika sy raha vafienana satria ozona misy devoly fa tsy fitahina. Firifiry amintsika koa mandeha mitady ody fitiano. Ary io misy mahay ody fitia. Devoly tsy manana fitiavana. Tsy manana fitiavana. Mipangalaky ody tsy anitiava raha tsy angalatra, amono, andingana. Reo zavatra telo reo ihany ny devoly mangalatra, mamono, mandingana. Ka raha anao le hitady ody fitia amin'ny devoly azo raha any anao. Andeha ampasany ny farany sasany. Magnano raha tsy tokony atao. Ianao io tsy afaka zao raha anataka zavatra anao zay anananao ihany ny azonao mena. Fa tsy marana zany. Satria magnatona anao zao dia zany no mila masoandro. Misy masoandro tapany 20 grammes ohatra. Tsy possible aminao ny amena masoandro. Fa raha mampiegny zao hoe mampiramanaka sy bosonao mety nataramanao. Tsy izy boky zany moko raha hitany. Za tsy hina. Makorana foana. Amen. Tiako teneneno dia tsotra. Ao amin'Andriamanitra ihany mampety fiainana. Amin'ny Jesosy ihany ravana ny vahaolana anao. Teboka fahaefatra. Raha tianao aharitra ianao anaty vava, sady valiny vavaka ataonao, ilainao koa zany mihira fiangofana ao anaty vava. Sady mivavaka ianao alefanao tsy moramora ira fiangofana. Alefa tsy moramora anao pastera dafa pastera. Ay Jesosy ianao. Ao anatin' ianao mivavaka iny zany ianao ihany mba mahay misafidy hira tianao. Ina ny hira mety renao hoe matetika mba renao amin'ny radio na amin'ny CD na amin'ny internet mba mandeha le hira dia renao mihitsy ianao ohatrany mahazo inspiration. Ireny hira reny safidio ataova agnaty telefona, alefasanao tsara, alefanao ny vava sady mihina tsy moramora. Sady mananatagna anao sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Sady vavaka ianao regnin'Andriamanitra no fiainana. Tsy manan'Andriamanitra hafa fa-tsy ianao aho. Ianao rery ilay. Ianao miriny foko amin'izao raha beteraka zao. Mangetaheta anao sa Andriamanitra sady alefanao moramora ny vava. Alefanao ny ianao no ila. Sady mananatagna ianao mivavaka ianao. Ianao no ireny ny foko. Ianao no ila. Taniza maifanena aminao, taniza mahatsapa ny herinao satria ianao raha anaty vavana ka tsy mamisy inina tsapanao dia midika izy efa tsy efikasy ny vavaka atao. Raha anao zany anaty vavaka tsy marenao mihitsy hoe mba misy inspiration tonga aminao, midika izy efa tsy efikasy ny vavaka. Fa raha anao manomboka maheno ny fifantohana, maheno ianao ohatrany etaeta anaty any, maheno renao foana zany misy sensation hafa. Amin'ny fotoana iny tadidio fa mipahaka amin'Andriamanitra.
Ary tsy possible ianao mivavaka nefa tsy mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra. Raha vao mivavaka mihitsy ianao ka tsy mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra, mazava-be zany tsy mipakany amin'Andriamanitra ny vavaka natao. Lasa misy hevitra mampisaraka. Dia ataovy mihitsy ny fomba rehetrarehetra hampalaizy ianao anaty vavaka. Ianao zany mandinika sady mijery tsy moramora hoe inona ny hira avakinao tafiditra ao fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra lehibe, ianao l'Andriamanitra patsaka, ka dia rehefa anao tsy moramora le iny dia manomboka esprit ho azy ianao te hihaona amin'Andriamanitra, dia amin'iny ndray zavatra teneninao anatin'iny mivaly. Namora maheno mihitsy anaty fonao hoe zany fa manoloana an'Andriamanitra ny fanahy. Renao mihitsy anaty fonao agny misy zavatra mamangy ianao fa tsy le vavaka atao seka fotsiny komsa. Ary tadio fa raha misy fotoana tsy tia devoly ny nataonao dia fotoana hivavahanao. Satria amin'ny fotoana ianao mivavaka dia mitovy amina bateria chargé. Mitovy amina bateria chargé mandray sary zany ianao amizay. Dia no miala avy eo amizay lasa fienerin'Andriamanitra. Izany mahatonga Baiboly milaza fa zay mbehivavaka ohatry be satria chargé. Tsy afaka mihitsy ianao anao ilaza fa hoe za mahery nefa tsy ampivavaka, tsy possible. Lehibe ny tompo ny sitrahira lehibe ny tompo ny rehetra hira lehibe ny tompo. Ianao famarinanao izay mametraka ianao falebiazan'Andriamanitra. Lazaiko anao tarehan'Andriamanitra fa ny teny lazainao no fialohan'ny fiainanao. Raha vao ianao mavita mamerimberina fa lehibe ny tomponao, ny troso zany lasa kely, ny aretina lasa kely, atsakorana vilisy lasa kely. Alleluia! Averina lehibe ny tompo isitahira ny tompo ny rehetra hira lehibe ny tompo. Zay raha tsy lehibe rehetra milefa maregny an'izany. Amen. Ary tsy misy manana falebiazana fa tsy Jesosy Kristy. Dia rehefa manao misy ianao tena ataonao amina fifampoana, tsy manina mipetraka mihitsy anao sady akiponao masonao, asaranao tagnanao, ataovy amizay mampalaizy tsara anao mba hatafiditra anao anatin'izy. Sandako mety tsy voatery ho hainao zany hira ataoko zany, fa ianao ihany ao mba mahafanitra inona le hira metimety aminao. Mety atao hoe anao ahy tompoa rekory fiaina zany toy fitiavana nefa milatsay tany fino não sabe, mas não pratica assim. Davi, sabe tu não fumorete? Sabe as coisas de discussão da página da ura de rua? Sabe, Sade to anao vavaka. Nao zao sy anao manomboka anao pratika, nao mba hivavaka tsika. Dia rehefa mivavaka miteny, misy zavatra avoakanao ve vavanao. Nao masaby hivavaka zasy anao no atao zao.
Manumkatingin problema yun nyalam zeno famina. Regliam zeno tusa. Sana tenonya lente. Ngayon sa tanong siya. Ang zonitin sa tublemtunan voka na retareta. Uy panukina. Libeno main sa batareta. Mahal mga izabateta. And your mighty fire, victory, sebelum sesuatu, mencanggah nama-nama Tuhan sesisinya. Kita bayi bapa kami puso, membersam dari mana atau perhatikan ini semuanya itu. Atau bisa menjadi orang atau jadi menunjuk ke front kita lepas, atau jadi kita paksa paksa kita. Sebab itu kita bayi bapa kita semua. Ayo kita mana saja asal Tuhan. Matengenzi mandisi Jesus na kanza kabele kipanene ifanana mtabewe iskorewa
ary mba hiakatra anina hoe ny ekipa malagasy ako vavaky zany amin'ny anaran'i Jesosy raha eo mivavaka ihany koa zay ho an'ny ekipanay misolo-tena tompo zay kristianina tsy zio androany vavaka ao an'ny ekipa-pirenena malagasy mba ho tahina mba tena ho ambinina eo tompo ao tahino izy ireo mba hatanjaka indrindra mba avita andresy amin'ny adversaire zay fanandinamo manonona zay tokofisanrakana ao malagasy tafiditra ao amin'ny lisy manao kalina izy eny atramin'ny mpanao mondial raha kofa nanorano ao zay Jesosy atanjaka tsara lafiny aretina amina herim-po heritsaina azoto aloko indrindra Jesosy ao iova fo daholo koa ny ekipany Baleare rehetra ianao Andriamanitra hitahy azy reo ho afaka ao anatin'ny faharesena fa mipandresy koa izy mankasitraka anao zao Madagaskar. Aresaka ndraiky zao any Mazengasy amin'ny toerana maro dia labe isan'olo maty. Ary ianao tsy mahafantatra fa raha manao tany ianao mpiasa hopitaly isan'andro misy olona maty foana koa ny tamatavy. No mba hivavatsika mba ho foana io aretin'io eto Madagaskar. Ary indrindra ny zanak'Andriamanitra rehetra tokony samby hivavaka mba tena ho daholo tompontsika eto tamatavy. Manerina Madagaskar ho foana amin'izay io aretin'io. Hoeto ambavaka koa ny fianakavianao. Eny hatramin'ny olona tsy mivavaka raha hoeto ambavaka mbo lavitra ny aretina. Mba hiara hivavakantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mivavaka eto anatrianao zay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ananotany feonay aoka tompo mba ho raha zay mety arety eto Madagaskar hitsaja hidineny ala eto anao faranam-pahafatesana sy manapa hifana eto Madagaskar anao oeny itanao sy manao ahitsaja ny faranam-pahafatesana naosika no marany rehetra arovy akoa Jesosy kirapitsara matenanana zampo naosamo salama ny vanga malagasy otombory ho any amin'ny faritany hafa ianao iamanay da io voaka malagasy nanefana mitataranasyka lavitra rehetra lavitra mifasa ianao koa mampianay fahasalamana sy fahelapena misy foana zay mankasitraka anao zay ekabora Madagaskar, tahiny mpitondra reto eto Madagaskar ataovy lavitry ny ramandrika lavitry ny korondro ny mamandroso Jesosy ny firenenay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asitsika bravo mafy any tompo mazontenana. Alleluia. Zay no atsika natao tohizo ny tena mavaka rehefa tonga ny etokantrano. Amen. Efa aveo moa tsika ao anatin'ny fidirana fahatelo resaka ny hoe ny herin'ny faniriny. Ohatrany ahoana moa ny olona anankiray mba manana ny faniriny, ahoana ny amoronana fanirina ao anatinao. Amin'ny troisième culte atsika resaka an'izay. Dia misaotra anao natatra amin'ny farany zadiny fotoana atsika rariva ary raha pitso maraina ao zateo misy maraina vaovao eto dia mba misy teny spécial hiarahantsika rehetrarehetra mba manao akanjo fotsy daholo atsika maraina. Satria misy vavaka ngizabe ho atao indra vavaka ho an'ny firenena
vavakawanao zay mananao olana, anao zay mahely misy blocage fiainanao tokava raha-pisy marina midimera sasany a eto amin'ny toerana ity. Raha riva mitelora manana fotoana ngezabetsika samy tonga dahola. Ho tahin'ny toko manokana ianao a, raha sitraka ao a, ndao anatanteraka fanomezana ho an'Andriamanitra antsika, raisany ampelantananao ary mifanaritra fahivavatsika. Raha eo ndretsy androany manome ampahany amin'izay mitahinao anay. Ekeo tokony fanaritra izay ataonay mba ho fanaritra mendrika, ho fanaritra hitondra voka-tsisy fitahina ho an'ny tsirairay avy. Tahiny tompo reny tanana misandoka ireny, tananao lavitry ny fahantrana, tananao lavitry ny tsifitsiny, ka ho ambinonao sy tahinao an'izy rehetra mamafy. Tahiny ko tompony manome ho an'ny mega eglizy, ny fanaritra manaraka sy ny ampavoron-karena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandroso atsika avy any aoriana manatanteraka ny fanaritra.